miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavan'ny tompo ry havana. Lioka toko fahenina amby folo. Lioka toko fahenina amby folo. Ny andiny ny fahavalo sy ny fahasivy ry havana no dia mbola iarahantsika mamaky raha sitrakareo. Lioka enina amby folo valo sy sivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy. Fa ny zanako izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Amen. Teksta anisan'izay sarotra indrindra ry havana ao amin'ny baiboly ty Lioka toko fahenina amby folo ty, satria misy olona manao tsy marina ary tena manao tsy marina izy nefa derain'i Jesosy ary apetrany ho modely ho atsika. Zay no mahasarotra azy. Sao dia manana fisalasalana ianao, olona tsy marina, mpitantana fananana tsy marina, misoloky mpampiasa azy, raisin'i Jesosy ho modely. Ndeha ry havana hojerentsika hoe inona mahatonga an' Jesosy ametraka an'ity mpitantana fananana tsy marina ity ho modely ho antsika. Dia raha jerena ilay andiny fahavalo, ary ny tompo nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy. Satria nanina izy? Ny titry ty toriteny ity dia hoe kristianina manan-tsaina. Kristianina manan-tsaina. Maro amintsika ny kristianina, fa vitsy kokoa kristianina maninona? Manan-tsaina. Fa tiany tompo isika ho kristianina manan-tsaina avokoa. Kristianina manan-tsaina. Inona ry havana no antony voalohany mahatonga ny tompo hiteny hoe manan-tsaina ny kristianina anankiray? Hita ao amin'ilay andiny ny fahasivy zany. Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamona tsy marina no entinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ny fahamarinana voalohany ry havana dia zao: ny kristianina manan-tsaina dia misaina izay ho fonenany mandrakizay. Ny kristianina manan-tsaina dia misaina n'inona? Misaina izay ho fonenany mandrakizay. Zay le izy. Zay nataon'ity lehilahy ty. Efa nilazaina teo le izy, mpiasana mpanakarena izy. Io mpanakarena io misy olona manana trosa aminy, dia hoe amboariny le trosa. Le trosa hoe menaka 100 litatra, soraty hoe 50. Le lafarinina 100 kilao, soraty hoe 20. Zay zany le izy. Dia hoe misaina izay ho fonenany mandrakizay izy sy ny tompo hoe angamby izy hanana namana an'ireo olona izay navotson'ireo le trosa. Misaina izay ho fonenany mandrakizay. Tsy vaovao amintsika isotro fitiavana, izany hoe misaina ny fonenana mandrakizay. Dia le fonenana mandrakizay misy an'Andriamanitra ry havana. Fa zao momba anareo. Tia an'Andriamanitra isika. Tia an'Andriamanitra isika. Fa raha tia Lioka toko fahenina amby folo izay miompana tanteraka amin'ny vola, sady tia an'Andriamanitra isika no tia vola ihany koa. Zay le problema antsika. Kanefa isika manana toetra, manana toe-po, manana toe-panahy marary ny fahotana.
dia satria maharary ny fahotana ny toe-potsika sy ny toe-panahtsika na tiatsika oatra ninona azy Andriamanitra tiatsika kokoa ny vola ry havanao. Ary zany mahatonga ny mpandinga teny hoe 80% des corrupteurs sont chrétiens. Ary ao anatiny misy fifoazanao, misy pasterao, misy pro-ampiangonanao, misy dekonao. Satria olona tian'Andriamanitra reo nefa tiany vola bebe kokoa. Fa zay le hoe saina torotry ny tompo atsika. Ary mahavariana efa hatramin'ny louange tao amin'ny 10 minitra. Olona andova ny fiainana mandrakizay isika e. Sainy zay ho fonenanao mandrakizay e. Sainy zay ho fonenanao mandrakizay. Kolokoloiny fihavananao amin'Andriamanitra. Sainy zay hafaly an'Andriamanitra aminao. Jereo zay ho fonenanao mandrakizay raha vao mialy eto ianao. Hitahitan'ny olombelona ry havana ary tsisy maharatsy an'izany. Zany hoe mba hanana trano zany raha azo atao. Trano hitokana trano aloha mba haofa ary mba hoe trano tena an'ny tena. Fa zao ry havana zava-dehibe lavitra noho izany. Zany hoe fananana trano, fananana fonenana mandrakizay zany any an-danitra. Ary le teny grika eto hoe fonenana mandrakizay anana taberna kely mandrakizay. Taberna kely dia fitoeran'Andriamanitra ry havanao. Tsy tafiditra any amin'ilay fonenana mandrakizay any amin'ny taberna kely mandrakizay ianao. Raha tsy den'izao ianao dia misaina zany hoe fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mihevitra zay atsara fifandraisanao amin'Andriamanitra tahaka ny olona zay manao zava-dehibe zany hoe fonenany mandrakizay izany. Zay ny fahamarinana voalohany ho an'ny kristianina manan-tsaina asehoy na izy ianao na izy. Voalohany indrindra fa misaina zay ho fonenanao mandrakizay. Fahamarinana faharoa ry havana zay aseho an'ity texte ity dia mbola mazava be ihany koa hoe fahamarinana faharoa dia zao io volanao io, io vola kelinao io, io vola benao io fataro fa tsy anao io fa an'Andriamanitra. Fataro fa io volanao io tsy anao fa an'Andriamanitra. Lazo kely izany le voazahinao eo akavanana hoa io volanao io tsy anao fa an'Andriamanitra. Dia lazao amin'izay eo amin'ilay akavia zay io volanao io tsy anao fa an'Andriamanitra. Lazao izy ary to mantsy teo amin'ny akavanana dia zao indray amin'ny akavia. Inona indray ireo olona mbola hotoriana amin'izany zay le izy io volanao io tsy anao io fa an'Andriamanitra. Ary taka le mpitatana fananana teto ianao, mpitantana fotsiny ianao fa tsy tompony e. Mpitantana fotsiny ianao fa tsy tompony e. Ary fampianaran-diso ny secte zany hoe misy olona manan-karena zany. Raha manan-karena ianao dia manan-karenao an'Andriamanitra. Ary anontany azy hoe ahoana no ampiasaiko n'ity miliara sy ny menao aty. Tsy anao io volanao io fa an'Andriamanitra. Tsy tompony ianao fa mpitantana ry havanao. Ary ny olona mahafantatra an'izany tsy lany andro intsony hoe ka efa folokarena io fampianaran'ny testamenta taloha ka fa falokarena io fampianaran'ny secte ka ao amin'ilay fiangonanao resabola foana. Fataro manomboka an'io fa io volanao io tsy tompony ianao fa mpampiasa ianao. Raha tahinika olona misaina ny any an-danitra ianao, raha tahinika hoe kristianina manan-tsaina ianao, tsy anao io vola ry havana. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay John Wesley, mino fa maro aminareo no
mahafantatra ny anarany ka lasalasa tamin'ny asa fitorinany filasantsara de hoe zao ozy izy misy fomba efatra ozy izy misy masontsivana efatra ozy izy misy masontsivana efatra ozy izy amin'ny fandaniana vola raha hoe kristianina manatsaina ianao raha kristianina te andovany lanitra ianao ny zavatra voalohany a de efa voalaza teo hoe fantatrao ve fa mpitantana ianao a fa tsy tompony zay zavatra voalohany zavatra faharoa de zay ariary rehetra ampiasainao sy laninao ve te azonao amarinina ara-tsoratra masy fa leravana milaza aminareo fefataona vitsivitsy maromaro zay a raha ny fitantanam-bola ao nivaon'ny fiangonana reniny de hoe tsy manamarina fotsiny ny mpandiny-bola hoe iny namoaka an'izao de iny ny fanamarinana famoahana fa hoe amarininy hoe nahazo alalana ve le namoaka vola amoahana ny vola iny zavatra roa zany ohatran'izany ny volanao io isaky ny mamoaka ariary ve ianao de azonao amarinina hoe no ny tenin'Andriamanitra ohatran'izao nazahoako mamoaka nyty ariary ty na nazoko mamoaka nyty 1 million ty zay le izy ravana mpampiasa mpitantana ianao fa tsy tompony a azonao aorinao amin'ny tenin'Andriamanitra ve ny zavatra andaninao vola fahatelo ozy izy John Wesley toy ny manao sakrifisy ho an'Andriamanitra ve ianao ny fanomezana ho an'Andriamanitra ry avana de miteraka sakrifisy fa rehefa tsy miteraka sakrifisy eo aminao le fanomezana ho an'Andriamanitra de ny ambonambony amin'ny fanananao zay no omenao teraka sakrifisy ve eo aminao eo mitoebolanao zavatra afoinao ho an'Andriamanitra ary farany a anatenanao valim-pitiany an-danitra ve satria rehefa anisany teny ny anarantsika teto isotro fitiavana tamin'ny fotoanandra le Matthieu 9:20 a miariarena iza any an-danitra any misy mpanan-karena fa ety tsisy mpanan-karena ho an'ny tenany zany ho an'ny tenany zany avana fa raha teo anan-karena ianao de zay le izy de ozy izy John Wesley any mamarana zay le fanomezana zay mamarana zay le fanomezana zay ozy izy hoe fomba tantananao ny vola io manangona ozy izy arak'izay azo atao manangona vola arak'izay azo atao mazava be zany fa faharoa ozy izy tsy tsio arak'izay azo atao io vola io aza manoatra mmpanan-karena sasany hoe manana trano ahy atao Tananarivo de manana trano any Paris de manana trano any New York de manana hoe nefa ipitrahako rehefa amin'ny herinandro andalovako any tsy tsio io vola io aza lanilaniana foana amirendrarendra amin'izao tontolo zao tsy tsio arak'izay azo atao zay le ataony amin'ny teny frantsay izy hoe gagne autant que possible économise autant que possible da avy amin'izay ozy izy hoe donne autant que possible manangona haitsika mitsitsya plus ou moins haitsika fa le manome ho an'ny tompo autant que faire se peut autant que possible ianarantsika an'io satria te andovany lanitsika ry avana ozy John Wesley zay zany le faharoa hoe ny olona kristianina manatsaina de mahafantatra hoe mpitantana fananana izy mpitantana fananana kely izy mpitantana fananana be izy fa tsy tompo le fananana kely a tsy tompo le fananana be famarinana fahatelo farany avana de zao arak'le hita eto amin'ity perikopy ty a de le vola tsy anazy le vola tsy an'le mpitantana fananana de hoe na raha rotiny a
na nisiana soa ny hafa, na rarotiny a na nisiana soa ny hafa. Famarinana fahatelo ho anao zay kristianina mana-tsaina, ho anao zay mikarakara fonenana any an-danitra, ho anao zay malala fa tsy tompony fanananao ianao, asio soa ary nitedafa namana amin'ny alala zany fanisiana soa ary atomboy ao amin'ny ankonanao zany havana, atomboy ao amin'ny ankonanao zany. Maninona ny derain'ny tompo izy? Satria ozy izy le andininy fasivy hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina, averin'Andriamandeha indray mamona tsy marina zao resahana zao ry havanao, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, zay le izy lazaintsika teo hoe ampiasao io volanao io, na marina io na tsy marina, azahoanao sakaiza, mba ho raisin'ireo a ho any finainana mandrakizay ianao. Salasala tsy de tena mitovy hevitra ny mpandinika eo. Inona reo sakaiza zay ho hitanao any finainana mandrakizay? Averina fa hoe kendra le mandrakizay izy a, manomana le mandrakizay izy a, de hoe ny fanantenany zany a rehefa hiditra any am'le finainana mandrakizay izy a, le olona nasiany soa tetỳ an-tany, le olona nasiany soa tetỳ an-tany a no anisany tsena azy, anisany araba azy eny an-dalambe ny Jerosalema vaovao eny. Tena misy zany ry havanao, ary zany no nafarana atsika tedafa namana. Ary angamba hoe iny fanisianao soa azy iny tsy fanisiana soa amin'ny maha-olombelona azy fotsiny, fa fanisiana soa ny fanahy de mba hitsenanao izy. Zava-dehibe amintsika nge le namana, ianareo le blagy hafahafa le blagy, fa mampieritreritra le blagy. Ozy izy ty blagy ty antanina moa le namana anankiray, raha tsy zay miala ty tany ianao, inona ny tena ho tianao? Raha ny atsara ny toerana sy ny klima aloha de aloka ny paradisa, fa raha ny toerana isin'le bandy namako rehetrarehetra de any miselo. Zay le blagy hoe ana fa betreretana ilazana mazava-dehibe n'le namana. Tianao zany a manisy soa olona atenainao a ho hita any an-danitra ry havanao. Zay le izy manisy soa ianao, taka ny nataonyty mpitantana marina ty. Fa rehefa adiniana ry havana de ozy izy le mpandinika hafa indray, tsisy madiso an'izany ozy izy, tsisy madiso an'izany, fa zao ozy izy tsisy ho namanao nke, afa-tsy reo namanao voalohany any an-danitra any hitsenanao afa-tsy Andriamanitra rainao sy Jesosy Kristy sokonao. Ary miverina amin'ny zavatra nylazaina tany am-boalohany any, kolokolo ny fifandraisanao aminy, tena ataovimazonao antoka isan'andro hoe tena mivelona ianao tahaka ny sakaizan'Andriamanitra rainao, tena mivelona ianao tahaka ny sakaizan Jesosy sokonao, te azonao antoka ry havanao. Zany hoe fandovana ny lanitra zany. Maro ny mpandinika milaza hoe very hevitra, ary zay ny de raha ny tompo azy, tsy raha ny Jesosy ty mpitantana fananana tsy mariny ty, de raha ny tompo azy de hoe nanao preuve d'imagination izy, nanao preuve d'imagination izy a, anisina soa ny hafa, zany na tonga azy anisy soa amin'ny mamola tsy marina. Mba manaova preuve d'imagination koa ry havanao, manaova preuve d'imagination koa, mba anehoanao hoe manatsaina ianao amin'ny fanisiana soa, anehoanao hoe andovan'ny lanitra ianao hoe. Ozy izy le mpitoroteny anankiray zay mampalelo amin'ny kristianina ozy izy rehefa mieritreritra ny tia de ohatrany hoe le sainy sy le atidoany navelany any parking miaraka amin'ny tomobile rehefa hiditra ao am-piangonana izy, parking ny tomobile mipetraka any amin'ny arabe any parking any, de ohatrany hoe navelany any koa le atidoany saina. Ozy izy ny tompo hoe tiako ianao mba hoe kristianina ana-tsaina. Faranana zao teny zao ry aho, so na ny tompo isika ny am'izao perikiopa zao, so na ny tompo isika ny am'izao perikiopa zao, fampatsahiviny atsika
ny zavatra programmany ho atsika. Teny andova, teny andova, lanitra riavanao, teny andova, lanitra riavanao. Raha maka titre boky nalaza zay a, de ohatrany tianao an'izao taridalanyzao ao atsika hisotro fitiavana. Nisy fotoana nisy boky zay nalaza be hoe une vie motivée par l'essentiel. Adinoa iny boky iny fa tazony fotsiny le titre, ary zao no lazaiko anareo, ndeha isika anana vie motivée par le ciel. Ndeha isika manomboka an'io septembre 2018 anana vie motivée par le ciel. Iova ny fiainanao, iova ny finonao, iova ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra rehefa anana zany hoe vie motivée par le ciel zany ianao. Ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen.